Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Vavaka tsika tompoko. Endre ny fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mbola nanomezanao anay tombonandro vaovao indray amin'ity maraina ity. Fa firifiry tokoa ny mono nanam-po novelana trapam-monjena, fa efa nindao sy ny fahafatesana tao anatin'ny alina mangina. Nindao sy ny fahafatesana tamin'ireo loza maro samihafa. Nindao sy ny fahafatesana tao anatin'ny arety mandringana. Fa izay tsiraray avy, mbola nofoazinao tanatin'izany torimasom-pahafatesana izany, ka velonay na trapam-monjena. Tsy noho ny fahamarinanay na noho ny fahamasinanay, fa noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Ary izany no iasakazanay amin'ity maraina ity, hiatoraka eo am-poditry ny seza fiandriananao, na dia tsy mendrika akory ny hamany fiakapanao, ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony fanapahana, tompony fahefana rehetra any an-danitra izay tia-tany. Miarabanao mpanetreteny sy manoroka ny tongotra ao masina, satria mendrika ao anao izany ilay zanak'ondry n'Andriamanitra tsy misy kilema, nanome ny fanavotana ho an'ny zanak'olombelona teto amin'izao tontolo izao. Aidino ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy ary, hanokatra ny fonay, haizanay mandray sy mandray ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, izay hoetiny ny mpanomponao efa nofinidinao, ka dia aoka ho fitaovana eo am-pelatananao sy ho fanirakirakao izany mpanomponao izany. Raha misy kosa ny dera sy ny atsara ny voninahitra, dia anao ilay mpanjakanay. Aleloia. Amen. Ny famindrapo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina anie, dia tononona ho amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona. Ary tonga ao an-tokantranontsika Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, mandondona ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Araka ny teny hoe, raha misy mihanin'ny feoko, dia hiditra ao aminy aho ary hiara hisakafo aminy. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity, dia ao amin'ny boky ny Korintiana voalohany toko 9, raisintsika amin'ny 9:7, hatsahatra amin'ny 9:10. Korintiana voalohany toko 9, 9:7 hatramin'ny 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitana ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy, sy ny baka vadin'olona sy ny sodomita, sy ny mpangalatra sy ny pierina, sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy, ary ny mpanao akeriny, dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba mitoy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Amen. Ny vatsim-panahy sy ny loha-hevitra izay mpanjintsika amin'ity maraina ity dia ny hoe ny toetry ny kristianina ara-nofo na ny kristianina ara-voajanahary. Mitohy tamin'ny vatsim-panahy izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra omaly maraina izany vatsim-panahy izany, izay nandrenesantsika omaly maraina sy nahafantarantsika hoe ireo karazan'olombelona ara-tsoratra masina, dia nisy ny olona ara-boajanahary na koa hoe ny olombelona ara-nofo. Ny faharoa dia ny olona araka ny fanahin'Andriamanitra. Aniotsika dia hijeran'izany hoe toetra ny kristianina ara-nofo izany. Mety hitentsika fa efa fantatritsika mazava tsara ny atao hoe kristianina ara-nofo araka ny voalazan'ny bokin'ny Galatiana toko 5, 1:20. Efa itsika tsy enjery tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Fa inona marina moa izany toetra ny kristianina ara-nofo izany? Tiany Tompo hampatsiahivina ary ho tadiditsika ao anatin'ny saitsika fa anisan'ny fikomiana eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny olona mantsy mieritreritra raha ohatra tsika miresaka hoe fahotana, dia raha torotoroana ao anatin'ny saina fotsiny hoy isitsika dia mety mbola tsy tafalatsaka tao anatin'ilay ota,
dia lazaina fa tsy mbola fahotana. Eto anefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara na dia tsy ny fahotana sy ny fikomiana aza no fitsipika eo amin'ny fiainana, na dia tsy mbola tafalatsaka tamin'ny fijangajangana lalina sy ny tsy fahamarinana aza ny olona anankiray, dia anisany mampisaraka azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany fisainana sy toe-poa izany. Ary izay no famaritana azo ilazana voalohany hoe ny olona manana ny toe-tsaina sy ny toe-po tahaka izany dia antsoina hoe kristianina ara-nofo. Ireny kristianina ara-nofo ireny mantsy dia mitondra ny tenany tahaka ny tsy mitombo amin'ny fahasoavana. Izany hoe na dia nahita ihany ny herin'i Jesosy Kristy, mahafantatra fa Jesosy Kristy tompo no nitondra ny famonjena sy ny fanavotana ary ny fanafahana, dia laviny avy hatrany izany ka mahatonga ny olona anao fomba fiaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eo koa ny izay fihetsika tanterahany na ny fomba fanao tahaka ny olona izay hoe niova foa voaingana ka tsy nahatsapa sy tsy mahatsiaro ny tena fiatraikany izany famonjen'i Jesosy Kristy tompo izany teo amin'ny fiainany. Ary asehony mabaribary tsara ny mahan'izao tontolo izao azy ireo izay miseho amin'ny endriky ny fialonana, fifandirana, fiatsaram-bena tsy araka ny voasoratra sy voalaza teo, tsy ny hoe mpijangajanga sy ny mpanompo sampina ny mpaka vadin'olona ihany no lazaina ao anatin'izany hoe olona miaina ao anatin'ny kristianina ara-nofo izany, fa ao koa ny mpimamo, ao koa ny mpanao akeriny, ary indrindrandrindra ny mpanaratsy sy ny manao vavolombelon'ny mpandainga hanameloka ny namany. Mety mieritreritra itsika fa misy ny fahotana izay tanterahana hita maso, fa misy ny mety ataontsika hoe fahotana izay moramora sy maivamaivana. Ao anatin'izany moa dia ny fanamarinana tena, ny tehanana ny marina mandrakariva, ary tsy misy ny fanetretena minia manampy-tsofina sy manampy maso araka ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary ireny rehetrarehetra ireny dia lazainy ny tenin'Andriamanitra fa toetra ny kristianina ara-nofo avokoa. Mila mahatsapa ny tsiraray avy raha mbola miaina ao anatin'izany toetra amin'ny lazaina fa kristianina ara-nofo. Kristianina ara-nofo itsika satria nahoana? Araka ny voalaza ao omaly dia mivavaka ny alahady, manao ny asan'Andriamanitra etsy sy eroa, ary ho marina ny tenin'Andriamanitra hoe tsy efa impiry moa zahay no nadroaka demony tamin'ny anaranao, nitory tamin'ny anaranao. Hoy ny navarin'i Jesosy hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly kosa fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Mova itsika tsiraray avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao, mba mahatsapa sy mahatsiaro fa misy ny loza izay mety hiantra ary tena hiantra amin'ny ireny olona kristianina ara-nofo ireny. Loza miandry ny kristianina ara-nofo ny fiviliana amin'ny fanloratena tsy araka ny sitrapon'i Jesosy Kristy tompo. Loza manantanina ho an'ny kristianina ara-nofo ny fanarahana hatrany hatrany ny fanao sy ny fomba fiainan'ny izao tontolo izao. Ary mila manam-po avy hatrany fa isy tokoa ny famaizan'ny tompo rehefa tonga ny fotoana izay hitsarana ka andaozan'ity tantelo dia efa manantena ny afobe na ny farimy rehetra afo, fa dia ny mbola ety ambonin'ny tany ka rehefa tonga ny fotoanan'ny tompo dia ny sandriny mihitsy no hanafay, marika fa mbola hialanenina ny tompo sao hibebaka ka hiverina ka horikiriko pahotana. Ary raha mbola tsy miato sy mbola manohy ny fanarahana ny fanaon'izao tontolo izao, dia mila manam-po fa hiala tanteraka amin'ny
fanjakan'Andriamanitra. Ny marina dia ny sasany amin'ny kristianina ara-nofo dia tena misy ny fahafatesana ara-panahy dia ny mbola ety ambony tany noho ny fahotana izay tanterahana miharihary, ary reny fahotana izay tanterahana miharihary reny na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina dia mitarika ny fahafatesana ara-panahy. Anio ny tompo dia mampitandrina ary mampaneno ny lakilosy ho an'ny izay mbola miaina sy ao anatin'ny izany atao hoe karazan'olona kristianina ara-nofo izany na ara-boajanahary hoy isika. Tokony ho fantatry ny kristianina ara-nofo fa tandindombony doza hiala amin'ny finoana izy ireo, ary raha tsy mamono ny toetra feno ota miaraka amin'ny filany sy ny faniriny eo amin'ny hazo fijaliana ka mandray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka, dia zava-doza no hahazo azy ireny. Tahaka ny nahazo an'ireo zanak'Israely izay naringa an'Andriamanitra noho ny fahotana izay nitanterahany. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Korinthiana 1:10 ka hatramin'ny 12. Tsy maintsy mahazo tsara ny kristianina ara-nofo fa tsy hanana anjara eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo izy voalohany indrindra, fa tonga dia any amin'ny Satana no hisy azy, any amin'ny hafobe no hisy azy noho ny fiainany ara-panahy na ara-tsaina na ara-nofo izay tanterahany. Androany ny tompo dia mampatsiahy sy mampatsiahy ianao fa tsy maintsy misaraka tanteraka, ary mila misaraka tanteraka amin'izao tontolo izao. Izao sy ianao raha toa ka mbola eo amin'ilay sokajin'ny kristianina ara-nofo. Mila manadio ny tenantsika itsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Amin'izao akatoka ny ankalazantsika ny antserovana ny Paska izao, izay idirantsika amin'ity andro zoma ity, ny herinandro masina, tsy ny alahady izay niakaran'i Jesosy tao a Jerosalema akory no fanokafana ny herinandro masina, fa ny zoma dia efa nanomboka izany fankalazana ny herinandro masina izany. Ka dia aoka isika tsika tsiraray avy anomanomana sy anapa-kevitra tanteraka ny iona amin'ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Mampitandrina mantsy eto i Paoly apôstôly fa mitodika amin'ny kristianina ray manontolo izy, mitodika amin'izao tontolo izao koa za ten'Andriamanitra izay nambarana izany, fa aoka itsika tsy anatenatena foana intsony hoe andova fotsiny fanjakan'Andriamanitra tsotra izao, fa tsy maintsy miala amin'ny toeran'ny fahotana sy ny adalàna izay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ary mila tsarovantsika fa ny asa-pamonjena izay ao atolotry Jesosy Kristy ho atsika dia asa-panavoazana sy asa feno fahamasinana ataon'ny fanahy masina. Mova mety izao sy anao andray izany asa fanavoazana izany, andray izany fanamasinana tiany Jesosy Kristy Tompo omenantsika tsiraray avy izany. Androany ny tompo miteny amintsika hoe: anio raha mihaino ny feoko ianareo Jesosy dia aza manamafy ny fonareo. Ho an'Andriamanitra voninahitra ho antsika kosa ny fandraisana ny fanapahan-kevitra feno sy tanteraka. Vavakantsika tompoko. Sotranao se Jesosy amin'ity maraina ity, izay mampatsiahy anay izany hoe ny toetra ny kristianina ara-nofo izany. Sotranao satria mbola mananatra anay mandrakariva ianao ary tsy mbola tianao ho very zahay, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Jesosy malalo, mamindra foka mamela heloka, diovy ary sasao. Aza vela isy anamaro tena eo anatrehanao, satria tsy misy marina na dia iray reo ianao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta.
ianao jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa mandray ianao zay ka sady manaiky ianao dia mandeha amin'izany lalan'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao izany. Jesosy io, aoka Jesosy ny tontolo andronay raha manomboka amin'ity andro ity, izay ankalazanay ny herinandro masina amin'izao akatoky ny Pasika izao, dia ho herinandro feno fibebahana, herinandro anapahanay hevitra tanteraka fa hisaraka amin'izao tontolo izao zahay. Ary anaraka ilay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izay nitondra ny famonjena teo ambony hazo fijaliana ka namita izany ho anay zanak'olombelona. Ho anao Jesosy nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay fa ny fanahy ny fibebahana kosa ho aminay tsirairay avy. Aleloia.